Ry havako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny asa-panavotana ataon'Andriamanitra amintsika. Ny asa-panavotana ataon'Andriamanitra amintsika. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Rota toko 7, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Ny asa-panavotana ataon'Andriamanitra amintsika. Mandrakariva ry havako malala, rehefa mamaky ny bokin'ny Rota isika dia everina foana ilay momba ny fifandraisan'ny Naomi sy ny vinantony vavy. Ary indraindray aza raha diso famaky isika, raha diso fandraisy manaraka ireo antsoina hoe fiohavanam-panaradren'ny rano mpihinanam-bolony, dia ilay mpanahy mihitsy eritreritra manao hoe mampanao tao foana any Rota i Naomi rafozan'ny vavy. Rehefa vakina ny soratra masina hitantsika eto, ohatra ny irahina ankolaka na mivantana mihitsy ivarotena amin'ny boaza mpanan-karena sy mpanefefy teo an-tanàna i Rota. Atakarantsika tsara ny soratra masina nefa dia tsy maintsy mamantatra ny zava-misy na ny contexte sy ny fiainana tamin'izany isika. Anankiray aloha dia ny lalàna mihitsy no mamaritra ity zavatra nampanaoviny Naomi any Rota vinantony ity. Ny lalàna dia milaza ny momba ny fanavotana, fa raha maty ny vady dia tsy avela haka olon-kafa ho vadiny izy, fa avy amin'ireo rahalahiny ihany. Jerentsika ohatra ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 5:20, ny andininy 5 sy ny 9, dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: raha misy mpirahalahy miara-monina ary maty momba ny anankiray, dia aoka tsy hanambady vahiny any ivelany ny vadiny maty, fa ny rahalahin'ny vadiny ihany no aoka hanambady azy ka hitondra lolo azy. Tena voafaritry ny lalàna mihitsy ity fanambadiana lolo na ny fomba fanavotana ny vady izay maty vady ity. I Boaza no mpihavana akaiky tamin'ny Elimeleka vadin'ny Naomi, afaka anavotra any Rota. Fa ny anankiray ihany koa raha jerentsika ny zava-nisy ny ainan'ny Naomi sy Rota dia izao: i Rota dia vehivavy Moabita, ary noho ny amin'ny fitediavana dia nandeha nila ravinahitra tany Moaba i Naomi mianakavy, dia nandeha nody ho any an-tanin-drazana izy, verina ho any Betlehema. Ary rehefa nody dia tena nahantra satria tsy nanana nivantanana, tsy nanana fananana be raha teo akory. Ary ny mosary izay naneniny tany no nanery azy ireo hiverina hody any an-tanin-drazana. Reto Naomi sy Rota nody reto zany dia sokajon'olona tsy nahita ale, sokajon'olona nahantra, sokajon'olona mitady izay ho arapaka, ka dia i Boaza no afaka anavotra azy. Tsy manavotra fotsiny amin'ilay taranaka i Boaza, fa nanavotra teo amin'ny fahantrana lalina izay nanjo azy ireo koa, ary manavotra raha teo ny tetiarana ray manontolo mihitsy.
misy hevim-panahy lalina sy lehibe arak'izany ity fanavotana nataony Boaza ity, ary hitantsika tsara fa tena hevitra ara-panahy mihitsy no hevitra ara-panahy midika fanavotana ilay nampanaoviny Naomi any Rota eo amin'ny andininy 7 manao hoe koa mandroa sy miosora diloilo ary miakanjo. Azontsika fa sary entina ilazana ny fanadiovana ho an'ny olona izay potiky ny fahotana, potika sy torovana ho an'izay mahantra ara-panahy. Izany fandroana midika fisasana, fanadiovana, fisorana diloilo, fanosorana na fanokanana ary fitafiana fitafy vaovao araka ny teniny Paoly apôstôly manao hoe efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Raha fehezina zany ry havako malala dia izao: tandindony Jesoa Kristy mihitsy sy ny asa-panavotana nataony teo amin'ny hazo fijaliana ity tantarany Rota sy Boaza ity, ho an'izay rehetra nivezivezy tany an-tany hafa sy tany am-pivahiny iny, ho an'izay rehetra very fanahy, ho an'izay rehetra tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana lalina sy izay rehetra niosona fahalotony ny fahotana, dia Jesosy Kristy ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, ilay nandatsaka ny rany no nanana fitiavana tsy misy fepetra anavotra izay rehetra very. I Jesosy Kristy no nanapa-kevitra amin'ny tenany samy rery, anavotra sy hitady famonjena, nanolotra famonjena ho an'izay rehetra mangetaeta mila izany. Tena sariny famonjen'i Jesoa Kristy mihitsy ity sariny Rota sy Boaza ity, ary hitantsika raha teo fa i Rota dia tafiditra ao amin'ny tetiaran'i Jesoa Kristy amin'ny maharazam-ben'i Davida azy, ary dia endro avy amin'izany taranaka izany no nipoiran'ilay Mesia mitondra fanavotana ho an'izao tontolo izao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ho anao ihany koa ary, ho anao izay variana sy sondriana tany am-pivezivezena, tany am-pilana ravinahitra, ianao izay rehetra nandeha nitety tany tety sy teroa, nandeha nitady nikary javatsoa kanefa tsy nahita izay mahasoa, ao amin'i Jesoa ihany no misy ny fanavotana anao. Izy no afaka manavitra anao amin'ny fitondran-tena adala, manavitra anao amin'izay rehetra nahatery sy nangeja anao tamin'izay lasanao rehetra. Izy no manavitra anao hamerina amin'ny laony indray ny fiainanao, hampisy dikany indray ny fiainanao izay potika sy rotikiny amin'ny fahotana sy izao tontolo izao. I Jesoa Kristy izay nandatsaka ny rany no manavitra antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Manana toky, manana fanantenana fa ao amin'i Jesoa no misy ny fanavotana be. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Jesoa, misaotra anao zahay noho ny amin'ny fanavotanao Jesoa, nanekenao hatramin'ny nanolotra ny ainao aza amonjy izay manihy. Ankehitriny zahay dia mametraka eto ambany fahasoavanao ny tontolo andronay, ireo rehetra mivezivezy mitady izay ho arapany, ireo tsy mahita haniko hanina, ireo izay ao anatin'ny fahantrana lalina, ireo any amin'ny tany misy ny kere, ireo tsy mahita na dia ny hosotroana akory aza. Jesoa, miantraka mamonjy, ary eo ka ny fahasoavanao amirapiratra amin'izy ireny mandrakariva. Ataonay amin'ny anaran'i Jesoa zany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.